Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramiraba antsika rehavako malalatra azy ty latsinainy fa 9 ny volana martsa ity. Omaly dia alahady 9 martsa dia nankalaza ny andron'ny vehivavy, ny mpiarabelona, ny fiarahamonina dia mahatsiaro manokana ireo vehivavy sy ny mpianakaviana isika amin'ity latsinainy 9 martsa ity izay notsaroana omaly raha miraza teo ny andron'izy ireo dia miarahaba azy ireny isika, miarahaba anareo ary manona ny fiadanan'i Jesoa aminareo vehivavy rehetra finoan'Andriamanitra ny fitahiny ny isan'andronareo. Ny mofana izay voalahatra hoantsika riavako amin'ity alatsinainy 9 martsa ity dia ny firazan-tsaramasinà araka ny marika toko 2, marika toko 2 7 amby roapolo ka hatramin'ny 7 amby roapolo, marika toko 2 7 amby roapolo ka hatramin'ny 7 amby roapolo, vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ary nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabaty Jesoa. Ary ny mpianany dia nanoty ny salohim-bary teny am-pandehanana, ary ny fariseho nanao taminy hoe indro nahoana indreo no manao izay tsy mety amin'ny sabata? Fa hoy Jesoa taminy, tsy mbola nivakianareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida raha reraky ny anoanana izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Abiatara-mpisorona be izy ka ninona no mivoaseho? Izay mahadiso raha misy omana izany afa-tsy ny mpisorona ihany. Ary nomeny koa izay nanaraka azy. Ary hoy izy taminy, ny sabata no natao an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata, ka dia tompon'ny sabata aza ny zanak'olona. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Amin'ity tantara izay toeam-piadanantsika ity dia sabata ny andro. Hafakely no fitantaran'ny marika azy, ny tsoron'ny marika ilay tantara raha ohatra ka somary mazavazava kokoa na lavalava kokoa any amin'ny Matio na Luka hoe noana ny mpianatra no antony nahatonga azy nioty salohim-bary tamin'ny andron'ny sabata. Ary dia fanao moa tamin'ny andron'ny vanim-potoana antika ity, tamin'ny andron'i Jesoa zany ny hoe rehefa noana dia mandeha mioty salohim-bary amin'ny tanana, mitazana amin'ny tanana fa tsy mitazana amin'ny antsy. Ao amin'ny bokin'ny Deutéronome toko 7 amby roapolo dia efa miteny an'izany manao hoe afaka mandeha mioty salohim-bary amin'ny tanana. Eny an-tsaha ianao raha noana satria misy fotoana iny salohim-bary iny zany tsy lefa malefaka izy, zany hoe melon'ny hahavary azy. Dia satria raha efa lasa varim-bazaha iny dia manjary lasa tsy azo hohanina. Fa izy ilay ohatran'ny mbola malefaka iny dia azo hohanina ihany izany iny le salolohany iny zany. Dia mbola ohatran'ny somary ronono malefaka be ilay vary. Ary dia fanaon'ny olona tamin'ny vanim-potoana taloha zany ny manao zany rehefa tena refon'ny anomanana. Dia iny Jesosy sy ny mpianatra namakivaky tanimbary dia noana ny mpianatra dia nanao zany fomba fanao izany hoe io misy salohim-bary ka dia nalaina ilay salohim-bary dia naharapaka. Nahitany ny fariseho dia tezitra hoe fa ahoana moa zany tianareo mioty salohim-bary amin'ny andro sabata? Sabata ange ny andro e. Ary dia nanameloka an' Jesoa, ny tsara an' Jesosy ireto mpianany ny fariseho. Dia Jesoa naka ohatra hoe tsy za ange ny voalohany nanao zany fa tsy ahoananao Davida. Hitantsika ao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany toko 1 amby roapolo hoe rehefa reraky Davida sy ireo mpiaraka taminy dia niditra tao amin'ny tempolo izy dia nohaniny ny mofo aseho. Mofo aseho zany ilay mofo tsy natao hohan'ny olon-tsotra akory, ohatran'ireny hoe raha aty amintsika zany dia ohatran'ny hoe hostie, ohatran'ny hoe hostie izay hostie moa azo hohan'ny olona rehetra ihany. Fa ilay hoe ny mpisorona ihany no mihinana azy ary mofo natokana nefa teny hohanin'i Davida sy ireo niaraka taminy satria noana izy nefa tsy nitondra fanameloana maza. Eto zany dia Jesoa milaza zavatra lehibe anankiroa. Voalohany dia ilay fijerin'i Jesoa momba ny antsoina hoe sabata tsy mitovy tamin'ny fomba fijerin'ny fariseho ny sabata. Tamin'ny fariseho dia ny sabata zany no tompon'ny olona. Ina dikany hoe ny sabata no tompon'ny olona? Ny sabata no tompoina, ny fomba no tompoina. Zany hoe lay fomba mpivavahana, lay endrika ivelany no heverina ho maha-mpivavaka.
Fa Jesosy koa eto nanova manao hoe tsia ny sabata de natao an'io. Inona moa ny sabata? Sabata amin'ny heviny saba de fitsarana, fijanonana amin'ny asa. Noho zany dia matoa mijanona amin'ny asa ny olona de fa ny asa izy, reraka izy. Ny dikan'izany zany sabata de natao hijerena, natao hibanjinana, natao hieritreretana ny maha olona ny olona, eritreretana ny olona mba ho afaka amin'ny havizanana ny olona, eritreretana ny olona mba ahafahany miala sasatra. Zay mahatonga an Jesosy teo manao hoe ny sabata nge natao an'ny olona. Tsisy heviny ny sabata raha tsy eo ny olona. Satria ny olona miasa, ny olona no antony nanaovan'Andriamanitra ny sabata. Nataon'Andriamanitra aloha ny olona vonintsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Bokin'ny Genesisy, nataon'Andriamanitra aloha ny asa rehetra, nataon'Andriamanitra ny olona vonintsahatra izy. Ny dikan'izany ny fitsarana na ny sabata de natao an'ny olona. Eto dia fa maty tamin'izay kosa nefa ny fijerin'ny fariseo manao io fomba io efa teo noho zany de zao nanaona azy nareo dia tsy ny anoananareo ny zava-dehibe fa izao ny fanajanareo ny sabata. Ary dia zay mahatonga an Jesosy nanondro ny fariseo ho mpiatsara velatsy. Ny antony dia tsisy fitiavana ho Jesosy. Aleon'ny fariseo zany mahita olona manaja sabata nefa mitsipaky ny anoanana. Tsy mampaninona ny fariseo zany ny mahita olona tratry ny hypoglycémie ohatra, tratry ny anoanana, tratry ny havizanana fa nanaja sabata izy. Am' Jesosy tsy zay no izy. Am' Jesosy de zao no izy ny olona aloha. Ny olona aloha, ny ain'ny olona aloha, ny olombelona aloha. Zay ny voalohany. Zay mahafitiavana an'Andriamanitra. Satria moa ny olombelona ny avako malala tsy mahatakatra ny fitiavan'Andriamanitra de na de ny fivavahana na de indraindray ataon'ny olombelona fitaovana. Ataon'ny olombelona fitaovana mba ahafahany manao an-tany ny kibony. Am'ty rary ty de zao ny fariseo angeny nanao zay tiany natao tamin'ny lalàna, nanao zay tiany natao izy ary nangeja mihitsy ara ny Jiosy tamin'ny fotoan'andro, nahatonga an Jesosy ho nena nijery ireo janak'Israely tamin'ny fotoan'andro satria tsisy toy ny ondry tsy misy pia. Ary ray bahana ny fariseo raha ny fanjakan'Andriamanitra ho Jesosy. Nandray ny fariseo nareo mpanoratan-dalàna nareo mpisorona de nanararotra fahefana tao anatin'ny tempoly ary nanararotra ny lalàna nisy tao amin'ny tempoly mba nahafahana ny velona nangalatra tao anatin'izany tempoly raha mihitsy ary. Nahatonga Jesosy ny teny manao hoe ataonareo zoy fieren'ny jiolahy ny tranony raika. Amin'ity andiny ety ary de manafatra Jesosy fa ny zava-dehibe ny hevitry ny fivavahana de fitiavana. Ny dikan'io fivavahana io, ny fototra iorenany ny fivavahana kristianina de ny fitiavana. Ny olona aloha. Fivavahana mitsinjo ny maha olona ny fivavahana kristianina. Fivavahana zay manompo an'Andriamanitra, mitona ny olona hanompo an'Andriamanitra, fa mitona ny olona hanompo ny hafa, hijery ny hafa ny fivavahana kristianina. Tsy mampanompo ny hafa ho amin'ny fivavahana. Tsy manao sorona fiainan'olona ny fivavahana kristianina. Fa ny fivavahana de zao fivavahana manampy ny olona. Fivavahana manao zay ahavoky ny olona mihitsy ary. Zany ny fivavahana kristiana. Fivavahana mieritreritra ny fiainan'ny olona. Fivavahana mieritreritra ny mahasoa ny olona, ny fiainan'ny olona aloha, ny fahasalaman'ny olona, izay mahasambatra ny olona. Zany no zava-dehibe amin'ny fivavahana. Ary tokony ho fantatry ny mpino rehetra fa ny fivavahana dia nataon'Andriamanitra mba hampivelatra, nataon'Andriamanitra mba hampisy fifaliana ny mpino. Tany amin'ny taonjato faharoa de nisy évêque anankiray antsoina hoe Irénée de Lyon, izay mpianatry Polycarpe. Irénée de Lyon zay mpianatry Polycarpe efa ndrasantsika anjay maka teto fa Polycarpe araky ny lovantsofina dia ilay zaza kely izay niraisin'i Jesosy ka notrotrony nametrahany tanana. Polycarpe izay évêque ndraiky dia mpianatry niaraka tamin'ny Jaune apôstôly. Jaune apôstôly zany dia nitaiza an'i Polycarpe, ary Polycarpe nitaiza an'i
Irénée zay teraka tany Smirna any amin'ny taona totsika hoe 7-7 na any amin'ny taona 300 any ho any teo aorinany Kristy. Ary nandalo tany Gaule zany amin'ny frantsiny izy aty amin'ny taona 800 aty zany. Irénée de niteny zao manao hoe la gloire de Dieu c'est l'homme debout et la vie de l'homme et la vie de l'homme c'est la vision de Dieu. Nandray moa atikan'ny olona koa manao hoe la gloire de Dieu c'est l'homme debout et la gloire de l'homme c'est louer Dieu. Indray zany ataon'ny olona taky satria teny latin le izy de ataon'ny olona ny voninahitr'Andriamanitra dia ny mahita ny olona mijoro tsara ary ny fiainan'ny olona, ny antom-pisian'ny olona dia mibanjina ny vinan'Andriamanitra na ny planin'Andriamanitra. Raha maky ity andinitsy ohatra masiny ity sika dia mifanitsy indrindra am'izany ity marika toko faharoa ity ny hoe ny voninahitr'Andriamanitra dia ny mahita olona mijoro fa tsy ny mahita olona noana akory. Ny mamaky an'Andriamanitra tsy hanazioga ny olona fa ny mamaky an'Andriamanitra dia ny hanafaka ny olona. Raha noana ny mpianatra Jesoa dia nieritreritra mihitsy Jesoa ianao zay avoky azy, tsy ny sabata akory, tsy ny lalàna ny namaky an' Jesoa, ny lalàna natao hanafaka, ny lalàna natao hamonjy fa tsy natao hampisy zioga na hamatotra akory fa ny lalàna dia natao hanafaka. Dia tsy takatra ny fariseo zany hoe ny mamaiky an'Andriamanitra zany dia ny ampijoro ny olona. Mamaiky an'Andriamanitra dia nananany olona fiainana ary ny fijerin'ny olona, ny antom-pisian'ny olona araka ny teneniny Irénée hoe la vie de l'homme c'est la vision de Dieu. Zany hoe ny mamaika ny tokony antom-pisian'ny olona, ny tena fiainana ao amin'ny olona dia ny fibanjenana ny vinan'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra izay mety amin'Andriamanitra, izay hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. De tsy gagitsika raha ohatra ka amin'ity marika toko faharoa ity dia namaika an' Jesoa de zao nanao zay ahavoky ny mpianatra. Marina loatra azon'i Jesoa atao nge ny namoky ny mpianatra na de tsy voatery dainga tamin'ny saloim-bary azy azon'i Jesoa natao zany satria Andriamanitra izy. Fa izao tia mpianatra atsika izy. Tia mpianatra atsika izy ny dikany antsoina hoe sabata, tia mpianatra atsika izy ny dikany antsoina hoe fivavahana, tia mpianatra atsika izy ny dikany antsoina hoe Andriamanitra. Ny antony, ny fifandraisan'Andriamanitra amitsika. Tiany Jesoa hiezaka ny olona na de fa sabata ny andro de mbola nasainy asa ihany mba hisakafo, mba ho velona. Afaka malala endriky ny fitiavan'Andriamanitra zany. Zay mahatonga atsika zay anariny tenin'Andriamanitra mandraka rehefa tsy ho malaky mifampitsara. Io olany fiangonana tany Roma, olany fiangonana tany Korinto, olany fiangonana mandraka ankehitriny ny fifampitsarana, ny fiandrasana kendri-toana ary ny fieritreretana ny olombelona ho rafy mandrakariva. Eto ny fariseo dia nieritreritra ny Jesosy sy ny mpianatra Jesoa ho rafiny, ho fahavalony ary dia no tsarainy izy sy nomelohany mihitsy. Fa tsy nieritreritra azy ireo olombelona mety noana, olombelona mety vizana, olombelona mety ho mila sakafo. Izay fivavahany fitiavany zay ny tian'ny tompo takatritsika hoe tsy ny fifandrafiana nge ny tena zava-dehibe fa ny olombelona de zao tokony nataon'Andriamanitra ifanampy, nataon'Andriamanitra tsy hifampitsara, nataon'Andriamanitra ifanoana mihitsy ary ao anatin'ny ady sarotra. Mazahatra faharoa zay hitatsika amin'ity andininy tsika tao manao hoe hazavain'i Jesoa tsara ny dikany antsoina hoe sabata. Dikany antsoina hoe sabata de zao mila miala sasatra ny olona amin'ny andro sabata fa izao tsy andevoziny sabata akory izy. Be de be teo ny olona, be de be amin'ny andavanandro ndraindray ny olona ary mandraky ty ny androany, be de be ny olona zay efa noho ny aminy hoe sabata de zao manjary lasa minimihitsy tsy manampy ny hafa, minimihitsy tsy mieritreritra ny hafa.
ary dia amity andininy tiara de nitaonantsika Jesoa ibanjana ny sabata amin'ny solomaso hoe ny antony nanaovan'Andriamanitra an'io tsy hoe tsy hanajantsika ny sabata akory. Misy indray moa zany tsy manaja sabata, tsy mirahara ny sabata fa na de fa sabata ny andro, alahady ny andro dia laozana manao zay daniny kimbo tsy miangona, manao sakafo oatrano, manao sitrapo atsiaroa. Iny ndray tsy akasitrahan'Andriamanitra. Iny tsy akasitrahan'Andriamanitra satria tsy fialan-tsasatra iny, satria ny sabata nataontsika, nataon'Andriamanitra hanomezana voninahitra ny anarany, nataon'Andriamanitra hijoroana, hivavahana, nataon'Andriamanitra hiresahana aminy, nataon'Andriamanitra zay hialantsika sasatra eo, fa nataon'Andriamanitra koa hibanjinantsika manokana ny zava-panahy. Marina fa ny herinandro manontolo sika rehefa mibanjana ny zava-panahy, fa ny sabata koa isika de tena manokana fotoana hiarahana mivavaka, hiarahana manome voninahitra an'Andriamanitra. Ka eto dia tsy hoe mandrava zay akory Jesoa, fa tia ametraka ao an-tsaitsika manao hoe jereo fa ambony kokoa noho ny fombafomba mpivavahana ny ain'olombelona, ny mamonjy olombelona, ny manasitrana, ny mitsabo. Dia zatra faharoa tsika to zay aseho antediny sotra masiny ty dia Jesoa zay ampitainy marika avy hatrany amin'ny Davida. Jesoa eto ny teny manao hoe jereo Davida ara izay niditra tao amin'ny tempoly ao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany tokatra amby roapolo dia nihinana ny mofo aseho. Dia tahak'izany koa Jesoa eto, zany hoe eto marika dia mampiseho an' Jesoa ho tahaka any Davida, mampiseho an' Jesoa fa mampifandray an' Jesoa amin'ny Davida. Ary izay mo itoy aty amin'ny filazansaraky ny marika iteny mandrakariva izy hoe hosana ho any zanaky Davida, zany hoe ampifandray ny tantaran' Jesoa amin'ny tantaran'i Davida izy. Ny tsy tokony adonona fa ny andry ny taranaky Davida ny olona amin'ny vanim-potoanan' Jesoa. Herôda tsy taranaky Davida mihitsy, Herôda tsy taranaky Davida, Herôda ampisandoka fahefana tsy avy amin'ny fokony Davida, tsy avy amin'ny taranaky Davida akory. Herôda mpanjaka taranaky Herôda ray manontolo dia tsy avy amin'ny taranaky Davida. No zany de niandry ny taranaky Davida ny olona tamin'ny andron'i Jesoa, ary zay le misy inandrasany dia avy amin'ny taranaky Davida. Ary rehefa nahitan' Jesoa ny olona, rehefa tonga Jesoa dia i Jesoa io taranaky Davida izay nandrasan'ny olona. Zay no natonga ny Herôda nke namono ny zazakely rehetra satria fantany fampisandoka izy, satria tsy taranaky Davida izy. Fantany tsara fa niandry ilay taranaky Davida ny Jiosy ray manontolo, ary nanantena ny aviany taranaky Davida io hatramin'ny fotoana hatramin'ny andro ny vanim-potoanan'ny Makabeo. Ary dia rehefa tonga kosa Jesoa dia asehony marika eto, asehony filazantsara eto fa izy lay nandrasana. Ary dia eto zany dia fahatanterahiny ity marika toko faharoa ity de fa mitory sady ny fahatanterahany faminaniana, fahatanterahany fanekeny efa ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Am'ty marika ity dia asehony marika fa zao Jesoa lay fahatanterahany lay fanekena nataon'Andriamanitra mba hamonjena ny olona. Ary Jesoa eto de miady varotra ny amin'ny sabata, mametraka lay sabata amin'ny toerana tokony hisy azy, zay mamesy azy. Jesoa eto de mametraka lay sabata, lay fitsarana. Jesoa eto lay tena mitondra ilay tena fitsarana, tsy lay fitsarana saritsary pitsaharana zay mivoiziny tempolin'ny Jiosy, na saritsary pitsaharana topoin'ny fariseo sy ny mpanolo-dalàna, fa lay tena fitsarana. Hitantsika ao Mateo toko faha 20 Jesoa ny teny manao hoe zay hoanareo zay miasa fatratra sy mavizatretana, avy fa omeko sabata, omeko fitsarana tena izy. Ary eto marika dia maneho fa Jesoa no ny tena manomen'ny olona lay tena fitsarana. Nona ny olona, nona ny fiarahamonina, tratry ny tsinga azo lena ny fiarahamonina, ary tratry ny tsinga azo lena ny fahoriana, ny anoanana, ny tebiteby, ary tratry ny tsinga azo lena tsy hoe tsy fampitsakafo ihany, fa mbola tratry ny tsinga azo lena ny fivavahana. Hitantsika ataon'ny fariseo eto de Jesoa mitondra Jesoa zay taranaky Davida, zanaky Davida, indro fa mitondra izany fitsarana tena izy zany. Afaka malala amizao alatsinainy zao ara de aroa ny hafatry ny tompo aminao. Aza malaky mitsara ny hafa, mandehana amin'ny fitiavana. Ny Andriamanitra ao, Andriamanitra tompona amin'ny fitiavana, tsy tompona amin'ny fombafomba, fa tompona
amin'ny fitiavana, ary ny Andriamanitra ao efa nitondra fitsaharana ao anao, efa nanaisotra ny tebiteby, nanaisotra ny ahia, nanaisotra ny tahotra rehetra, fa Andriamanitra miady ho anao ary mitondra fitsaharana ao anao Jesoa. Mivavaka sika tompo am'soranao zay noho ny amin'ny soratra masina izay manome toky anay fa ianao Andriamanitra de Andriamanitra ny fitsaharana ao aminao ny alan'ny tahotra sy ny tebiteby, mahamaika anao Andriamanitra de ny ampijoro anay, mahamaika anao Andriamanitra de ny anangana anay ary anangana anay tamin'ny maty, ny ala tamin'ny vovoka ianao, nampijoro anay ho tonga zanako, ho tonga mpanomponao, hitafy ny endrika ao Andriamanitra indray. De misaotra tompo fa misaotra tsinay zao ianao de manafatra anay ko fa ianao Andriamanitra de tompona amin'ny fitiavana. Da io ary ty herinandronay vao manomboka ity, da io ny tontolo andronay io, atsapahanay ny fahasoavanao ary andrakofanao fifaliana ny fiainanay isan'andro. Tompo dia meo anay ny herim-panahy nompo anao hijery zay mahasoa mpiarabelona aminay am'izay hery po sy fitiavana sy fanomezam-pahasoavana nomenao anay de ataovy mitsinjo sy mahatsinjo ny hafa mandrakarivo zahay. Mamelahany erokay mamindrafo aminay am'izao karemy zao tompo de sorety anatinay ny fo malaky ny tsara, ny fo malaky manameloka, fa omeo anay ny fo tia namana, ny fo antitra, ny fo mangoraka manoloana zay mety ho fahavoazan'ny namanay. De mitoera ty amponay mandrakariva amin'ny fanahinao masina ary ampitoera ty anatinay ny fitsaharana, ny fiadanana. Amen.